Aleloia, miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo amintsika rehetra izay mpanaraka ny pejy isika izay tafiditra atao anatin'izao fandarana izao. Isika rehetra izay manaraka en différé ihany koa dia tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Aleloia. Ny zavatra ho resahantsika androany dia ny resaka hoe izao. Zay zany ny zavatra ho resahantsika androany. Raha vao miresaka an'ity izao ity isika dia miresaka karaktera izay. Karaktera dia tsy inona fa ilay ambaran'ny olona hoe ihany iny tena misy toetra be mihitsy, ihany iny tena enjana be ny karakteran'iny, manahirana be ny miaramiaina sy miaramonina amin'ny raha matokely ihany iny na ramose ihany iny, fa matanjaka be mihitsy ny karakteran'izy iny. Reny le fatsapatsika any anivon'ny sosialy izay isitsika any, ohatra eo amin'ny toeram-piasana na zavatra hafa, dia reny le ambarantsika hoe karaktera izany. Ohatra raha iny, raha ho miresaka n'ity izao ity isika dia miresaka personnalité izay, miresaka je suis, miresaka valeur. Olona anankiray milaza azy ho manan-karena izy, manana maizy azy izy, dia à partir an'iny hoe possession an'iny, zavatra ananany, dia mahatonga azy hizao. Zay tsara voaray antsika zay, satria eo amin'ny fiainana andavanandro dia atsapatsika n'izay fisina izay, atsapatsika izay lanjam-piarahamonina izay izay maka-toerana. Ary tsy eo amin'ny fiainana sosialy sy eo amin'ny lafim-piainana, fiaraha-miasa, fiarahamonina andavanandro ihany no isin'ny fisongadinan'izay resaka izao izay, fa hatrany amin'ny lafiny culte, lafiny fiombonam-bavaka, fiaraha-mivavaka, dia mipetraka izay esprit izao izay. Ka ny tena tiana ampitaina amintsika sy hitondrana hafatra amintsika androany dia hoe manimba zavatra be mihitsy ity resaka je suis izao ity. Ho jerentsika any amin'ny farany hoe avy aiza moa ity toetra izao ity, ity resaka ego ity mahatonga ny olona anankiray ho egoista ity, dia afaka mamaly sahady isika fa tsy tao amin'ny baiboly izy io, tsy niainga avy ao amin'ny baiboly izy io, tsy toetra noentin'i Jesosy Kristy avy any an-danitra izy io, tsy toetra niforona tamin'ny alalan'ny filazon-tsara izy io, fa esprit nazera, ny anjera miaraka tamin'ny démonia avy any an-danitra fon'izy pidera déchu tamin'izay toerana fiderana amin'ny fanahy sy famarinana izay, na tonga n'Andriamanitra nanana fitadiavana mitady fity amintsika pino hoe Andriamanitra dia fanahy mitady olona fantatra izy, hidera azy amin'ny fanahy sy famarinana, satria misy an'ilay plasin'ny démonia pidera tamin'ny fanahy sy famarinana, nazera tamin'izay anjara toeran'izay mahampidera amin'ny fanahy sy famarinana azy izay izy, noho lay esprit égoïste, lay esprit, lay toetra égoïsme atao amin'ny satana, dia nazera izy dia ikomblena n'izay plasy izay toerana izay, dia andeha isika morona olona tahaka ny endritsika hozy Andriamanitra tsy to, dia mitady olona fantatra izy hidera azy amin'ny fanahy sy famarinana. Ego ny sujet atsika, somary parenthèse kely izay. Manimba zavatra be hoy aho eo amin'ny fiarahamonina isitsika, eo amin'ny fiombonam-bavaka sy ny fiaraha-metana sy ny fiainana andavanandro amin'ny lafiny maro, amin'ny lafiny isan-karazana, isan-tsaranga, isan-tokony hava, ity resaka ego ity, ity resaka égoïsme ity. Inona no mahatonga ny fianakaviana vakivaky, resaka adilova na resaka tsy adilova, trangan-javatra isan-karazany avy, dia tsy inona fa mahazo toerana ao amin'ilay fiarahamonina isy-mpianakaviana, lay ego maka-toerana, manjaka, manapaka. Dia zay no mahatonga n'ilay fivakivakiana sy fisaratsarana eo amin'ny ankohonana anankiray. Ravatra eo lay hoe velona ray trano, maty ray fasana, tsy mifandevy maty sy ny sisa rehetra tsy ny tany saiko intsony amin'izay côté négatif izay, satria lasa maître, lasa mpanjaka, lasa manjaka, lasa mahazo toerana eo amin'ny fiainan-janak'olombelona, eo amin'ilay fiainam-pianakaviana,
lay toetra ego, lay égoïsme, lay olona égoïsta, lasa maître eo amin'ilay toerana, maître sur le lieu, manapaka misam-pianakaviana hidadatoa na iraneny-to, satria eo amin'ny pouvoir, eo amin'ny fahefana, ao amin'ny vola, feno critera rehetrarehetra manosika azy ho amin'izay toetra égoïsta izay. Zay zavatra zay de mila tsara voaray atsika hoe matoa ny olona anankiray tonga amin'ny toetra, lasa tia tena izy, lasa mizao izy, de nisy facteur be da be namola vola azy ary tsy nijanona tamin'izay hoe namola vola azy fotsiny izay, fa ilay hoe fiarahamonina namola vola azy sy lay critère, lay élément namola vola azy, tonga toetrany, tonga voarayany, de mitombo miaraka amin'iny izy de lasa voatefy izy, lasa transformé izy. Zany hoe raha maka ohatra isika dia raha tokony ho éducation normale, éducation takin'ny fiarahamonina, raha tokony ho éducation ara-pilazon tsara no fitaizana sy ny tombon'ilay olona, de tsy izay no nahazo toerana fa lay élément sy lay facteur be da be, vola, rehaka, challenge, tiktok, réseaux sociaux, harena, voninahitra sy ny sisa be da be, esprit politique, betsaka zay afaka anambarantsika azy, ireny nahazo toerana tamin'ilay olona, nanefy an'ilay olona, naka toerana petit à petit en possession lente tao amin'ny fiainan'ilay olona ny tombony, dia tonga égoïsta ilay olona, lasa misy toetra, lasa je suis, lasa izao ilay olona. Alléluia. Hojerentsika any amin'ny farany hoe Andriamanitra ve nametraka an'io esprit égoïsme io? Avy ao amin'ny baiboly ve izy io? Erin'ny filazantsara ve zany toetra égoïsta izany? De isika rehetra miara-mamaly fa selon la Bible, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava izay. Raha par définition, araka ny toko sy andininy sy fijery maika be, oui mazava izay. Ary miara-manaiky isika ny vahoaka malagasy dia miara-manaiky, ny valala-be mandra izao génération zao de miara-manaiky daholo fa hoe ratsy ity resaka izao ity, ratsy zany toetra égoïsta izany, tsy miendrika sy ny sisa rehetra, kanefa rehefa dinianao ny fiarahamonina dia samy maka ho azy ny olombelona tsirairay, samy maka ho azy izao taranaka izao, ny génération misy amin'izao vanim-potoana izao de tena hoe égoïsta. Dikan'izay dia tsy tafapaka any anatin'ny olona ny herin'ny filazantsara, tsy tafapaka any anatin'ny olona ny filazantsara nentin' Jesosy Kristy, tsy tafapaka any anatin'ny olona, any anatintsika rehetra. Ny Jaona toko 7, andininy 7, izy tsy maintsy mitombo Jesosy Kristy, tsy maintsy mitombo fa izao kosa lay ego atao anatiko, mialevina, tsy maintsy miaina. Alléluia. Fa izao vanim-potoana iainantsika izao génération ao anatin'ny souffle la fin de temps izao dia génération voka toetra égoïsme. Mialatsiny amin'ny teny an'izany. Zavatra misy. Izao daholy ny toetran'olona na akaiky na lavitra, na fianakaviana na tsy fianakaviana, na mpitondra fivavahana na tsy mpitondra fivavahana. En globalité, en général, izany zavatra resantsika izany dia égoïsta izao taranaka izao. Teotsika de nitanisa toetra vitsivitsy hoe ity resaka izao ity, ity resaka je suis, ity resaka ego ity dia personnalité izy io, caractère, valeur an'ny olona anankiray.
maha olona n'lay olona, mahanofa n'lay olona. Zany hoe raha atao dika teny tsotra sy mazava, izay ataontsika référence amin'ny fahendrena filazon-tsara, de lay toetra ara-nofo n'lay olona, ity sujet resantsika ity hoe ego, ity sujet resantsika ity hoe je suis. Ny dikan'izay de ala plasy ny filazon-tsara, ala plasy ny vokatry ny fanahy, ala plasy ny fanomezam-pahasoavana, ala plasy ny talenta, ala plasy ny fitiavana, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao, ala plasy ny fahatanterahany filazon-tsara ho tokony toepony olona anankiray. De inona ny ala plasin'izay? Ny ala plasin'izany zavatra rehetrarehetra ny resantsika izany sy ny fanampin'izay izay tokony ho toetra sy fiainan'ny olona anankiray. Izay raha ny tokony izy dia mifanaraka amin'ny baiboly, fa tsy izay anefa ala plasy ny herin'ny filazon-tsara sy ny soratra masina dia ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny rehaka, ny je suis, ny resaka célébrité, ny karaktera ny tsiraray avy, ny toetra isa tokony sy isa-tsokajiny avy zay mamoehatra tsy mifanaraka amin'ny filazon-tsara sy ny zavatra be da be afaka napitsika an'izany. Izany no maka toerana izay tokony ho anjara toerany ny asan'ny fanahy. Tsotra be. Zay ny fanazavana afaka hitondrantsika sy hanazavantsika azy. Averiko indray hoe raha tokony ho ny vokatry ny fanahy no ao am-pon'ny olona anankiray, dia lasa ny vola, lasa ny fitiavan-tena, lasa ny tsy fitiavan-namana, lasa ny tsy fanajana izay masina, lasa ny fitenenany ratsy, lasa ny fandikan-dalàna, lasa ny zavatra be da be ohatra zany. Izany no maka toerana ao am-pon'ny olona anankiray. Raha tokony ho talenta, raha tokony ho fanomezam-pahasoavana, manasitrana, miteny amin'ny teny tsy fantatra, sy ny sisa rehetra, discernement, zavatra be da be ohatra zany, raha tokony ho ministera biblika ny ao am-pon'ny olona anankiray, dia lasa fisainana miexploiter, lasa fisainana manandevo, lasa fisainana mikendry, lasa fisainana mialina, lasa fieritreretana sy fientanam-po animba olona, lasa zavatra be da be ohatra zany. Izany no karakteran'ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Izany no fitondrantenan'ny olona amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Izay no mamaritra ny toetran'ny olona isa tokony sy isa-tsokajiny, isa-tsarangavy araka ity sujet resantsika ity eto hoe ego. Egoista, izay lay toetran'ilay olona. Ary izany no zavatra misy raha mijery eto amin'ny firenentsika isika. Tia vola ny olona, tia fahefana ny olona, tia mandokandoka sy tia miandro dokafana ny olona, tia mila sitraka amin'olona ny olona. Zany daholo no toetran'ny olona amin'izao vanim-potoana izao. Egoista. Raha maka ohatra tsotsotra isika, ka général no andraisantsika azy eo amin'ny trangam-pirenena, tranga fiarahamonina. Mijaly Madagasikara, mahantra ny firenena. Ao anatin'ny fahantrana lalina ary tafahitsoka any amin'ny aizina ao anatin'izay fahantrana famaritana hitondrantsika azy zay. Inona ny zavatra misy? Ny zavatra misy dia izao. Talohantsika nandre sy nahatsapany zany hoe firaisan-kina ny vahoaka izany. Miady amin'ny rariny sy ny tsy mety, ny tsy hitsiny, ny tsy araka ny constitution, ny tsy araka ny lalàna, ny tsy mifanaraka amin'ny baiboly. Ary misy mihitsy ny acte miombona manohatra an'izany. Fandany ianao miteny amin'ireo génération misy amin'izao vanim-potoana izao reo. Manaiky ihany izy hoe tsy mety ny ataony polisy miaramila mamono olona eny Avaradoha, tsy mety ny ataony antokony olona anankiray mamoaka volamena 73 kilo, tsy mety ny ataony ombiasy anankiray na tsy ombiasy mamono zaza varira, manao sorona sy ny sisa rehetra sous prétexte entre parenthèses, tsy mety ny ataony
association na ONG anankiray a manao exploitation minière na tsy minière, tsy mety ny ataony manam-pahefana anankiray na ny eo amin'ny fitsanana anankiray a managatra olona izay tsy araky ny fahamarinana fa selon an'ny filany a sy ny pouvoirany arak'ilay toetra ego ao anatiny sy ny sisa rehetra tsy mety raha mitanisa ny zavatra tsy mety isika de amin'ny tonne sy amin'ny conteneur mavesatra ny olona selon an'izay esprit fahitany sy ny fijerin'izay hoe mahita zavatra betsabe tsy mety zay izy fa tsy misy mihetsika izany eo iady amin'ilay tsy mety iady amin'ilay tsy rariny ka anankiray zay ary ny kafaharoa tena pira ny famatotra amin'izay de ilay isam-batan'olona mihitsy no miaina tsy mety, miaina tsy rariny, miaina conception tsy selon la Bible, miaina n'ity toetra izao ity égoïsme ity fa tsy misy fisainana sy fieritreretana ibebaka, tsy misy fisainana sy fieritreretana hiala amin'izay ratsy fanao izay hatrany lay fahasombana zany hoe manomboka any amin'ny farany ambony hatraty amin'ny farany ambany izany ny zavatra iainan'izao taranaka izao dia par hypocrisie manao masika daholo tsy mety zao, tsy mety ceci, tsy mety cela fa tsy misy fisainana hiala amin'ilay tsy mety sady tsy misy fieritreretana anohatra n'ilay tsy fetezana misy zany hoe sady tehirizina ilay pourriture miaratsiny amin'ny teny an'izay zavatra izay zay fahalovana tehirizina poison fa tsy misy fisainana sy fieritreretana anaren'iny hitanareo rehefa misy fruit voankazo ka misy voankazo loha anankiray ao anatin'ilay bac de fruit ao anatin'le panier de inona no tokony ataontsika esorina ilay loha satria iny miabime ny fruit rehetra ao anatin'ilay panier fa tsy zay ny zavatra misy velao ranga io loha ao daholo iza koa ny analan'io alao ianina no analan'io fa tsy zany no analan'io ala place ny anina tsy ao zany lay initiative sady tehirizina ilay fahalovana no ihany koa lay fahakamona lay tsy fandraisana fanapahan-kevitra anala n'ilay voankazo loha manome endrika an'ilay tao amin'ny sahany idena izay Andriamanitra nandrara hoe ny azo eo voan'ny sa azy hinananao fa tsy tao ilay initiative ny Adama sy Eva hoe tsy hinana au contraire miaccepter dialogue amin'ny démonie mahatsiaro an'reto église de prospérité reto misy olona misy devoly ao anatin'ny fiangonana de ny zavatra misy de apresahana ilay olona misy démonie manao nareo avaizinareo iza ny avanareo atsasakady miresaka amin'ny démonie eo ilay pasteur tena hitanao mihitsy hoe pièce montée zany ny zavatra misy tehirizina ilay fahalovana zany rehetrarehetra izany esprit imaginy ity égoïste ity ny olona anankiray esprit mame image an'ilay égoïsme tehirizina ilay izy ary zany zavatra izany no manome fitaratra fa tsy misy fisainana sy fieritreretana avy amin'ny filazantsara sy avy amin'ny asan'ny fanahy izany zavatra resantsika izany raha manao zavatra kasy isika fanazavana zany resahako eto takony ahoana moa ty resaka égoïsme ity égoïste zao taranaka izao dia lasa je suis TGV izao dia maparo izao dia cravatte mena izao dia plateforme gauche à droite miady amin'ny tsirariny miady amin'ny zao sy izao ao anatin'ilay engrenage politique slay izao fisehoana ho remarquable ho être remarquable ao anatin'ny esprit mi-influencer maka fanahy zany ny zavatra misy de ireo plateforme sy association na ONG na antoky isan-karazan'ireo
samy mitonona ny tenany sy milaza azy ho miady amin'ny rariny sy ny miady ho amin'ny rariny, tsy manaiky ny tsy fahamarinana ny tsindry azo lena tafalatsaka lalina ny firenena sy ny sisa rehetra, manome imazy ny eglizy isan-karazany. Je suis sabatiste, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis FM foi. Izao a dia izao ny anaram-piangonako, izao a dia fa ny zavatra misy dia mitombo isan'andro ny olona miaina tsy sitrapon'Andriamanitra, mitombo isan'andro sy mihamaro ny olona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitombo sy mihamaro isan'andro ny olona vetaveta sy abominable, avomira. Ora nefa ilay atoko sy ilay plateforme sy ilay ONG na association isan-karazany izay mitsangana sy miforona sy misy araky ny fisiny avy, dia samy mitondra ny etikety, mitondra ny etikany avy, hoe miady amin'ny tsirariny, miady amin'ny corruption, miady amin'ny tsy fahamarinana, miady amin'ny zay azo ny adivana rehetra selon ny source izay raisiny amin'izay hoe ady ataon'izay, manome kisary an'ilay hoe io misy fiangonana sabatista. Za tsy miteny hoe ny sabatista rehetra, miteny hoe pentécôtiste rehetra, raha nonona fiangonana zokiny, za tsy miteny hoe ny fiangonana zokiny rehetra, fa samy miteny daholo ireo hoe ianareo raha te hahita fitsaharana, ity ny fiangonana sabatista, mapiditra anareo amin'ny fitsaharana. Ianareo raha te hiasany ny asan'ny fanamasina, ity misy fiangonana pentécôtiste, tompon'ny fanatrehan'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe fiangonana pentécôtiste rehetra ho aho. Ianareo raha izao sy izao sy izao, ity misy fiangonana mifanaraka amin'izany. Zany ny zavatra misy. Zany ny zavatra misy a sœur sy frère. Ny Jaona toko 7:7 dia nampianatra. Ny soratra masina nampianatra Jesosy Kristy hoe izy tsy maintsy mitombo. Ny tontolo ny filazantsara tokony hitombo aty anatintsika. Ny herin'ny filazantsara, ny vokatry ny fanahy, ny asan'ny fanahy masina, fa izao kosa tsy maintsy miaina. Ilay égoïste, ilay toetrako égoïste, ity définition égoïsme ity tokony hiena eo amin'ny fiarahamonina. Ary de plus en plus mahazo toerana eo amin'ny fiainam-panahintsika ny filazantsara Jesosy Kristy, dia tsy izay hoe izy tsy maintsy miaina izay, fa tokony ho foana eo amin'ny fiainantsika mihitsy iroso hoantsika ity toetra mamoetra manimba zavatra be da be izao ity, eo amin'ny lafiny sosialy, eo amin'ny lafiny fiarahamonina, eo amin'ny lafiny tokantrano hatrany io rehefa manomboka égoïste Ramsey tsy mitondra vola ao an-tokantrano, rehefa manomboka égoïste i Ramsey tsy mijery ny aveniran'ny ankizy, manapatra amin'ny ramatoa, manapatra amin'ny ankizy, miloka manao ny zavatra rehetrarehetra ho azy ireny satria ilay toetra égoïste manandevo azy, dia lasa victime ilay tokantrano, lasa brisé ilay famille, lasa misy ny fisaraha-panambadiana, manome image ny fiangonana sy Kristy zay. Lasa égoïste ilay fiangonana, lasa milakra, lasa je suis ilay fiangonana prospérité, lasa je suis ilay fiangonana endoctriné, lasa je suis ilay mpino adepte, lasa mouton séparé, divorcé am' Jesosy Kristy. Zava-miafina lehibe zany ozy ny bokin'ny Efesiana, manambara ny Kristy sy ny fiangonana. Ny filazantsara dia ny fiainantsika ihany no expérience, manome fitaratra, manome image. Zay no natonga ny Paoly nanambara hoe toy ny mijery fitaratra.
ny fiainantsika isan'andro raha ohatra isika egoista eo anivon'ny ankonana anankiray, egoista envers ny vady aman-janako, egoista envers ny mpiara-miasa amiko, egoista eo amin'ny fiarahamonina isiko, egoista eo amin'ny fireneko. Dikan'izay dia egoista ihany koa amin'Andriamanitra tsy toa. Dia mipetraka ilay divorce satria Andriamanitra dia fitiavana. Tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ora nefa isika egoista. Petraka ilay divorce. Rava izay structure divine izay. Rava izay fahasambarana tian'Andriamanitra ampiainana antsika izay. Satria isika mifikitra n'ilay toetra egoisme. Isika dia mbola egoista. Ary miverina amin'ilay fanazavana nazavantsika teo hoe ny fisainantsika samy te hiala daholo hoe ratsy selon ny fisainana. Zay mantsy ny mahagravy an'ity hoe filazantsara eo amin'ny saina fotsiny ihany. Isika nge mahay toko sy andininy, isika ne théologien daholo, isika ne izao sy izao daholo, isika ne mahay an'izany hoe aza mangalatra. Aingana be isika mitanisa an'izany. Rehefa misy olona tratra mangalatra gana eo amin'ny Facebook na misy olona tratra ohatra hoe mpamosavy zao vao aingana teny amin'ny RN2 nivoaka Facebook tratra ny fitsaram-bahoaka, ny lalaody sy samy teny eo daholo. Mahay toko sy andininy, manana fananarana daholo, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa orza en personne zay mampita sy miteny ve mananana ny sitrapon'Andriamanitra. Any ange lay question, any lay quiz. Satria tellement isika égoïste, tellement isika manana solomaso ego, tellement ny sofintsika égoïste, tellement ny vavatsika égoïste, tellement ny fotsika rempli d'égoïsme. Any nge lay izy. Dia manana izao sy izao be da be isika hoentitsika mitsara à gauche à droite, manana décret isika proclamer amin'ny izao sy izao. Tsara daholo isika. Ary eto dia misambotra n'ilay fiteninareo hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Zay tsy nanota taminareo no kitorabato azy. Eo masonao. Zay ianao vao manala ny sombikazo eny amin'ny andro ny rahalanao. Pharisien hypocrite, égoïste. Zany zao génération zao, y compris. Pharisien hypocrite ozy Jesosy Kristy. Fasana amin'ny lalitra fotsy. Grave be ravana nefe an'ity resaka sujet resantsika ity, ity resaka ego ity. Izao, je suis ity. Mandrava, mandripaka. Mandevo an'izao génération zao. Mila mifo. Mila misy réveil. Isika raha te anova famindra, te anova ny tantara, te anova an'izao génération zao, te anova an'izao planeta izao. Fa zany efa miteny amintsika fa miroso amin'ny fahatanteran'ny prophétie isika. Tsy misy ninona azo ataotsika fa ny afaka ataotsika dia miaccepter ny volonté divine ary miaraka amin'izay dia mangataka amin'i Jesosy Kristy hoe raha mbola manana ny toetra égoïste, raha mbola manana ny toetra izao Jésus manana ny caractère isan-karazany hovay a Jesosy Kristy. Prise eo piteo Romanina toko fahenina. Torotoloy eo amin'ny azo fijalianao Alléluia. Tsy misy afa-tsy zay. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo haitsika rehetra. Tsy izao intsony no velona ozy Paoly apôstôly fa Kristy no velona ato anatiko. Raha vao tsy io définition io hoe tsy izao intsony ny velona, tsy negoako intsony ny velona, tsy lay toetra par définition hoe égoïste, lay égoïsme ny velona, tsy maintsy maty eo amin'ny hazo fijaliana io. Romanina toko fahenina. Kristy ny velona ato anatiko. Tsy maintsy maty aloha io. Zay vao afaka velona ato anatsika Jesosy Kristy. Ary tsy maintsy zay no ikisary
atolory ny tenanareo atao fanatitra velona. Romanina toko faharoambe folo. Tsy maintsy izay tompoko lahy sy tompoko vavy a, izay vo afaka misonga sy mitsimbadika ny fiainana sy ny fitondran-tena ny olona anankiray. Ninina fiezahana sy fanirina te hiova, ninina fantasma sy fieritreretana sohe fanirina hoe za mba te hiala izao izao sy izao sy izao sy izao, hiala am'ty resaka izao izao ity. Misy fotoana manenina ihany ohatra ny mpamoaka volamena 73 kilo, misy fotoana manenina ihany ohatra ny mpikirakira miliara ho andapa, misy fotoana manenina ihany, mety ho manenina ihany ireo mpilalao fanahan'olona sady mametra tanana no mitsoka-pino foa manjera-pino any am-piangonana. Misy fotoana mety manenina ihany, fa ny zavatra misy du jour au lendemain mamerina ny fanaony izy. Miseho indray ilay karaktera maha égoïste azy. Hitanareo hoe misy fitenenana hoe mialatsina iteny anty tsika zao raha ohatra hoe miainana amin'ny tany arabe de misy fiteny tahaka izao hoe du bon musulman, tahaka ny hoe du bon chrétien sy ny ohatran'izany. Mahafinaritra iny généreux iny zao sy izao, fa za miteny aminao fa il suffit fotsiny hoe misy déclic kely eo amin'ny fiainan'le olona de miseho am'izay ilay toetra hoe ay ty tena mpanapoka bomba, ay ty tena hypocrite fa mody manao akanjo dekona sy mitatrakosa sy ohatr'izany fotsiny, mpisoloky kaiky vavy be, kaiky lahy be sy ny sisa rehetra. Ay ty tena mpamoaka volamena fa mody hoe mahay mamorona hira sy mahay milalao kapila DJ sy mahay zavatra be da be selon any domaine an'izany. Zay le ego zay satria tsy mandalo an'ity définition Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo ity. Voaombo niaraka tamin'i Kristy ilay ego. De tsy ilay ego tsony ny velona, tsy izao intsony ny velona. Après an'ilay passage Jaune toko fahatelo andiny fahatelopolo, izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Ary tsy izay le processus fa hoe voaombo mihitsy miaraka amin'i Kristy. Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo. Tsy ilay ego tsony ny velona fa i Kristy ny velona ao anaty. Atrano, raha vao tsy io de il suffit ho misy déclic, misy eo foana ilay maha égoïste an'ilay olona. Zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Izany re tompoko ny zavatra misy, averiko tsara izany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao. Ary au pire ny tena mamoetra de alaina ny filazon-tsara, anamboarana position, anamboarako ny toerako, akako stabilité, anamarinako ny tenako. La preuve hoe égoïste izao tanànaka izao. Manomboka any amin'ny mpitondra, na fivavahana io na tsy fivavahana, hatraty amin'ny sarababem-bahoaka. Fanampin'izany moa dia raha maka exemple concret isika dia ny toetra égoïste misy eo amin'ny fiarahamonina, efa nitanisaintsika teo ihany de hoe iza TGV, iza Mapara, iza TIM, iza plateforme isan-karazany na ONG na association miady amin'ny orana efa ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro dia par définition tsy mifanaraka amin'izay toetra tokony ho takiana amin'ilay zavatra apohena sy tsindrina hoe ady amin'ny tsy izay. De izay no manome image ny fiangonana araka ny zavatra nambarantsika teo hoe pentecôtiste, sabatiste, Jesosy mamonjy sy ny sisa rehetra, mialatsiny manonona an'izany anarana religion be da be isan-karazany. Vonjy ny religion. Za tsy miteny hoe tsy mety ny appartenance amina religion, fa zava-dehibe ny fitombona ao anatin'ny religion. Fony zaza de ny saina tahaka ny zaza ozy Paoly, fa rehefa lehibe dia ariko ny fahazazako. Étape ireny raha lasarana-bavy. Amaranantsika azy dia ny Josoa toko faha 420 andiny faha 5:10. Fa raha izao sy ny ankona kozy i Josoa, eto dia misy ray mpianakaviana, Josue mpitartafika nandimby any Mosesy. Raha negôko zany ozy Josoa, raha izao, raha moi je suis
anompo an' Jehova ary tsy izao ihany fa izay le hoe egoako voaomby izay omboko izay ao amin'ny alalany fanompoko an'Andriamanitra tsotoa dia anaovako akôlady any fianakaviako hoentiko ny ankonako amin'ny alalan'izay hoe ilay egoako tsy izao intsony fa ilay ego zany eto dia fanompona an'Andriamanitra. Tsara be zany ry havana. Manentana anao hoe raha ny egoanao hatramin'izay dia fitiavam-bola, raha ny egoanao hatramin'izay fitiavana vehivavy, raha ny egoako sy ny egoantsika rehetra hatramin'izay dia resaka hipokrizia malamatra, raha ny egoantsika hatramin'izay brutalité, olona tia manimbanimba, olona tia manao violence, violente, olona tsy fantatro samy manana ny karakteratsika avy isika tao anatin'izay toetra hoe egoista izay, satria ilay karakteratsika no ampanjakatsika dia tonga egoista eo amin'ny fiarahamonina isika, mampanjaka an'izay karakteratsika izay isika noho ilay egoisme ao anatsika, satria tia hampanapaka sy hampanjaka n'ilay toetra démonie, toetrany satana, ilay esprit any satana nazera tao an-danitra, satria io esprit egoista io no nanjerana ny satana tany an-danitra. Dia androany mampita hafatra amintsika hoe hoeto amin'i Jesosy Kristy Jesosy Kristy mahay manova anao, mitransforme anao arak'ilay Galatiana toko 2:20. Ny contexte an'ilay Galatiana toko 2 dia fantatsika rehetra tany a Galaty ny mpino miovaova mafana izy androany raha-pitso izy mangatsika, androany izy manao eny raha-pitso izy manao tsia, androany izy ao amin'ny Kristy raha-pitso izy ao amin'ny Beliala, dia aty amin'ny toko 2 izy haitsika rehetra hoe niakatra i Paoly tamin'ny fanambarana niaraka tamin'ny Barnabasy sy ny ekipa vitsivitsy nitondra ny témoignage tao anatin'izay fanambarana izay ny amin'ny fahasoavan' Jesosy Kristy, ary niaraka tamin'izay témoignage izay no nanaovany Paoly taimboraka ny amin'ny tenan'izay egoiste fahatrapanentsika ny kristianina taloha, egoiste tao anatin'ny religion judaïsme, egoiste nanana ny définition an'ny egoisme surdimensionné tamin'ny faratapony i Paoly apôstôly araky ny contexte eto amin'ity Galatiana toko 2 ity mitohy hatrany manao taimboraka i Paoly, ary amin'ny farany izy manao conclusion ny amin'ny resaka famborana tsy famborana, ny lalàna sy ny tsy lalànana mihoatra amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy, na tonga azy nanambara hoe tsy izao intsony no velona, tsy lay egoako intsony no velona fa i Kristy no velona atao anatiko. Zava-poana dia zava-poana ho i Paoly ireny rehetrarehetra ireny, ka anio dia manao fanambarana amintsika, mampahery antsika, misarika ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika hoe raha mbola ao anatin'ilay toetra vitsivitsy no tanosaina teo ianao sy ny mihoatra izay manome ny définition an'ny olona anankiray hoe égoïste amin'ny lafiny isa tsaranga sy isa tsokajiny avy dia eto amin'i Jesosy Kristy izy ihany no hanitokana nanombo an'izany teo amin'ny hazo fijaliana ny religion isan-karazany, ny finoana rehetra isan-karazany, niza milaza azy ho mampahita anao sabata, fitsaharana, pea, mampandray ny fanahy masina, mampahita fiainana mandrakizay sy manana ny foafoa sy ny tsy foafoa, manana ny filazany rehetra selon ny développement personnel izay akita ao aminazy na tsy développement personnel na ihany koa ny positivisme na ny tsy positivisme amin'ny toetra ego isan-karazany avy, nizany izy manana ny bagageny amin'izany ary io atoloro ny tenanareo atao fanatitra velona mitadiava fihavanana amin'i Jesosy Kristy, izy ihany no afaka manombo eo amin'ny hazo fijaliana. Galatiana toko 2 témoignage-ny Paoly ny ego atsika tsiraray avy. Tianao Jesosy mankasitraka anao any eny hatramin'ny farany. Sotra raitsy toa ny amin'ny message izay tianao voaraina indray amin'ity andro anio ity. Misaotra fa izahay dia manana ny toetra nolovainay tao misahany tena araka izay karakteranay tsiraray avy izay hoe egoïsta izahay,
fa nio izay tompo de manolo teny eo anatreanao a mba ho sasanao ho diovinao ho prizy anao ho piteanao izay toetra egoista izay ahafahanay a manana lalana misokatra sy makany amin'ny fiainana mandrakizay a miaraka amin'ny fitarihanao ny aja sy ny tera sy ny voninahitra dia anao irery ihany ary ny anaran'i Jesosy Kristy a no tombo-kasihan'ny zavatra anambara rehetra tombo-kasihan'ny soe anay sy ny fanindrinay matsiaro manokana androty salama matsiaro manokana androty salama ao anatin'ny ady ao anatin'ny épreuve ao anatin'ny zavatra maro mifamaofao isan-karazany a andevozon'ny toetra ego définition par définition égoïsme te ho afaka amin'izany a raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa izahay a dia ianao ny tompo no manefa ny zavatra tsy afaka efainay sy ny tsy afaka ezahanay rehetra dia entina eo am-pelatananao a mba ho transformenao a sy ho tsaboinao a ho sitrisaninao